M20. Ankafaliana tompo-kilasy tompo-vavy no androsoana any anatin'ny atokantrano andray amin'ny ity hariva ity. Araka ny sary famantarana teo iny dia efa ny fandarana alo 20h15 indray no arahanao amin'ny zora sy fotoana izao na amin'ny alalan'ny onjam-peo 93.6 izany na amin'ny alalan'ny fahitalavitra M24. Ankasitrahana ihany koa ianao izay tsy misaraka amin'ity fandarana mamitsika ity. Eto amin'ny ankaviako eto koa na mpanao gazety eto amin'ny M24 iaraka amintsika ato anatin'izao fandarana izao. Miarabanao Zora Kotondrina tonga soa ato anatin'ny fandarana. Miaraba ny adima amin'ny aina dia miarabantsika ny atokantrano ihany koa tsy misaraka aminay amin'izao ora izao. Ato anatin'izao fandarana le 20h15 ny fahitalavitra 24 izao izay resantsika momba ny ankehitriny. Afaka tokoa ny fandarantsika amin'ity androany ity satria dia vahiny avy any ampitan-dranomasina no vahin'ny fandarana le 20h15 Andriamatoa Serge Imbe Jovial filohan'ny antoko antoko ny fivoaran'ny malagasy na ny afima. Miarabanao tonga soa ato anatin'ny fandarana le 20h15 Andriamatoa Serge Imbe Jovial. Miarabanareo miaraban'ny Madagasikara 24 ary misaotra anareo mirahalahy tamin'ny fanasana Zora Kotondrina sy Mamena. Miaraban'ny teknisianina rehetra ao amin'ny M24 manao ny ezaka rehetra mba atafitany izao fandarana izao. Ary miarahaba antsika rehetra ny tokantrano any manaraka ity fandarana ity tafatafa amin'izao hariva izao. Mialohan'ny tena iresantsika Andriamatoa Serge Be Jovial dia tsara ihany angamba ampahafantarina ny mpanaraka antsika natokantrano any hoe iza tsara marina moa izany Andriamatoa Serge Be Jovial izany satria akoatra mampanao politika anao dia fantatra ihany koa hoe mpahay toe-karena ianao Andriamatoa Serge Be Jovial. Tena marina tokoa zay, tena marina zay voalazanao zay ary ny fampahafantarana nataonareo teo dia marina tokoa. Filohan'ny antoko afima antoko ny fivoaran'ny malagasy ary efa nilatsaka filoham-pirenena tamin'ny 2024 farany teo reny no tenanay. Mpahay toe-karena ary nianatra tao amin'ny école doctorale de Toulouse nandato ny fianarana momba spécialiste amin'ny resaka finance internationale ny tena ary efa mampolo taonany maro no ny andraketana zany andraikitra zany aty Luxembourg. Mpampianatra ihany koa mpampianatra vacataire amin'ny université ny Luxembourg sy université ny Metz. Zay angambany ambangovangony manambady mananjanaka roa zay ny ambangovangony raha mitina tsika azy angambany ny mombamomba ato. Fanontaniana avy hatrany ngamba Andriamatoa Serge Jovial Imbe ny alady teo no nitaterahana ny tafana nataon'ny filoham-pirenena ny Repoblika Madagasikara tamin'ny vahoaka malagasy izay nitondrany ny zava-bita tao anatin'ny efataona sy tapany ny tantanana ny firenena izay natrehany olo manakaja maro ary manamboninahitra raheta eto amin'ny firenena. Tao aorianany ny tafatafiny nefa dia nizara roa tanteraka ny vahoaka malagasy. Ho an'ny pomba ny filoham-pirenena dia afapo izy ireo ny amin'ny zava-bita fa ho an'ny aty amin'ny atoko-panohatra kosa indray dia nilaza fa tsy lahara-pahamehana reny zavatra vita tao anatin'ny efataona sy tapany reny. Tao aorianan'iny tafatafa iny ihany koa nefa dia nisy ny fanamariana sy fantsina izay noentinao izay niisa teo amin'ny teboka 4 teo amin'ny rindrinao. Manahoana ny fahitanao amin'ny ankapobeny ny tatitra iny ary aiza ho aiza misy ny atoko afima amin'izao fotoana izao aty amin'ny atoko-panohatra ve sa ny amin'ny atoko-pomba ny fitondrana? Misaotra betsaka tamin'ilay fanontaniana izay fa raisiko tsirairay angamba an'ilay fanontaniana. Ozy ianareo teo hoe mizara roa ny vahoaka malagasy, tsy mizara roa ny vahoaka malagasy fa nampizaraina roa ny vahoaka malagasy. Natao mihitsy ny fomba rehetra ne zay ny fanaovana politika eo Madagasikara. Natao mihitsy ny fomba rehetra ampizara ny vahoaka malagasy. Fa iny moa question de forme iny. Fa anisan'izay ihany koa dia sorana manokana ny filoham-pirenena nanao an'ireny exercice reny adiny 3 ny tafatafam-panao gazety tsy moramora izany. Sahala amin'ny bilan ihany koa nataony na ihany koa discours de la nation. Fa normal ihany koa ny fitondrana raha midokadoka sy mandokandoka hoe mety daholo ny zavatra nataonay hatramin'izay satria raha iteny izy hoe tsy mety ny zavatra nataonay hoe inona ny hitadiavana azy teo nandritra ny efataona sy tapan'izay. Ary normal ihany koa ny mpanohatra raha mitsikera satria zay ny andraikitry ny mahampanohatra azy. Zay ny andraikitry ny tondra sosikevitra raha misy zavatra tsy mety na zavatra ohatr'izany. Normal daholo zany cycle vie politique zany zavatra misy amin'ny politika. Fa ny teboka izay niteneninao teo hoe nisy teboka 3 mahery ny soratako teo amin'ny page Facebook dia marina tokoa zany. Ary
satria anisany nanaraka tsakany sy andavany any teny ny fandaharany filoham-pirenena ary isaky ny misy zavatra tsy cohérent zany dia tsy maintsy miteny tena zay mampanao politika ny teny za dia tsy miditra amin'le fanoherana botolo fotsiny ary tsy miditra amin'ny fanohanana botolo fotsiny fa mijanona ary zay ny principe ny ijoroan'ny afima objectivité amaliko ny fanontanianao sahady hoe atao mpanohatra ve nareo sa atao amin'ny fitondrana sady tsy atao amin'ny fitondrana zay tsy atao mpanohatra satria na ny antony matoa ianao manohatra misy hevitra toerinao dia manana an'izay zahay rehefa misy zavatra tsy mety ny zavatra navoakako iny dia misy sosikevitra ane napetrako tao matoky ianao momba ny fitondrana dia misy zavatra koa hoe hitanao mety ao amin'ilay fitondrana ary za tsy nitsahatra mihitsy hatramin'izay mahafantatra daholo ny membre ny gouvernement na ny efa eo mbola eo zany na ny efa tsy teo mahafantatra tsara fa raha misy sosikevitra avy ety aminay dia atolotra azy ireo hoe tiana mpandrosoana ny defilemena tsy midika zany fa miara-dalana amin'izy ireo fa rehefa misy kosa ny tsy mety ohatra ny zavatra nataoko tao amin'ny page Facebook tamin'ny taorina ny valandraisan'ny filoham-pirenena dia miteny ihany koa ny tena satria misy zavatra tsy cohérent ao maro manamboninahitra tonga tao izy ianao normal zany satria manamboninahitra nomeny ny akabeazany tao akoatry ny député voafidy tamin'ny antokony filoham-pirenena ihany koa mariny zany fa tsy jerevana amin'le forme ilay izy zany tsy mijery amin'ny forme fa le fond mihitsy le fond an'le débat sy le zavatra mitenenina tao anatin'le fanehoan-kevitra zay nitsongaiko hoe misy zavatra tsy mety tokony ho arenina tsisy olona parfait zany na filoham-pirenena ianao hoe tsy hoe mety daholo iny nataonao na ohatra zany fa rehefa misy zavatra tsy mety inona ny anitsiana azy efa tona stapala ianao teo ataoko angambana mbola misy volana vitsivitsy ny ijanonanao ao raha mbola ilatsaka moa izy hafandray zay mbola misy volana vitsivitsy ijanonana eo raha misy zavatra afaka soloina rectifiena dia atao zay zavatra zay ny fanaovana politika to ia tao anatin'izay araka ny fanamafisan'ny filoham-pirenena ihany mahakasika an'iny resaka iny moa dia zavatra tsy vita tao anatin'ny enimpolo taona novitaina ao anatin'ity fotoana hitantanan'ny firenena ity nanome atotan'izy izy tao anatin'izay ny fanangalana hôpitaly sy ny fanangalana asekoly ihany koa afaka misitraka zany ve ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary afaka mifaly ny amin'izay zava-bitany tao anatin'izay efa taona izay ny zavatra tena mahagaga anahy dia io foana hoe tsisy namita ny zavatra teo aloha ary io anisan'ny teboka ny songaiko tao misy natao hoe continuité de l'état aoka tsika tsy anao natao hoe déni de réalité tsy andany zava-misy hoe tsisy nanao nandritra ny 80 taona teo amin'ny firenena io dia tonga androany misy miracle amin'ny firenena tsy mety zany nitenen'ny filoham-pirenena tao ny lalana vita nanao lalana ny Andriamatora Valomanana nanao lalana ny Andriamatora Rajaonary Mampianina nanao lalana koa Andriamatora Joel isaorana zany zay ny asany fa ny teny ny hafa tsy nanao zay tsy fomba fanaovana politika fa fomba fanaovana politika hoe inona ny zavatra metimety kokoa ataoko par rapport amin'le zavatra nisy teo aloha ny teny izy ary tena nanamarika tsara mihitsy ny resaka momba ny Ambilobe Voemara ny Andriamatora Filoha izy nitokana tsy azo laviny zany fa fatany tsara ny manao lalana zany tsy vitany 2 taona zany efa taona any zany misy ny négociation en financement misy ny étude d'impact environnemental sy ny karazany ka zany zavatra rehetrarehetra zany nisy ny continuité nisy ny zavatra efa vita teo aloha dia nanohy izy raha za tamin'ny toerana na filoham-pirenena dia natsoko mihitsy ary ny fitondrana teo aloha mba niara nitokana amiko amin'ny zavatra iny zay aloha ny tiako tenenina voalohany indrindra hitadiaviny zay continuité de l'état zay satria fantany zany ohatra n'izy manao autoroute amin'izao fotoana izao raha tsy ohatrony ve izy dia raha misy filoham-pirenena vaovao ve eo dia le filoham-pirenena vaovao manohy azy ve dia hiteny hoe za mihitsy na vita ny autoroute io fa tsisy nanao zay le continuité aoka tsika zany mba hanana natao hoe fanetreteny eo amin'ny fanaovana politika sy mba hampiasa ny fihavanana malagasy eo amin'ny fanaovana politika fa tsy hoe aratsiny ry satria manohatra na zao tsy mety le fomba filazan'izay eo koa ny sekoly nanao sekoly Andriamatora Didier Ratsiraka nanao sekoly ihany koa Andriamatora Valomanana nanao sekoly ihany koa Rajaonary Mampianina fa hoe ao anatin'ny 80 taona tsisy zavatra vita fa zany nanao azy tsy nitsangana ohatr'izao ny firenena io raha tsy nisy nanombo nisy tsisy zavatra parfait zany tsisy zavatra hoe nety ny nataon'ireo filoham-pirenena rehetrarehetra teo aloha na izy ary tsy hoe nety 100% koa ny zavatra nataon'ny Andriamatora Joel fa misy ny continuité de l'état dia tokony arahana zay principe sy ny karazan'izay jereo ane rehefa nitondra TGV ohatra ny aty ivelany na ohatra zany TGV zany ao anatin'ny 7-8 taona
tsy le firenena tokana iny fa hita mihitsy le historique hoe zao nandehanana tamin'ity zavatra ity satria ny intérieur supérieur de la nation no tokony mibaiko an'le filoham-pirenena sy ny ao amin'ny gouvernement fa tsy ny intérêt personnel sy ny intérêt de parti samihafa zay ary zay isaorako azy izy niteny an'izay hoe izy eo homme d'état fa tsy eo homme politique raha homme d'état izy a tokony mipetraka zay intérêt supérieur de la nation zay tokony mipetraka zay continuité esprit de continuité de l'état zay zany ny zavatra tokony ho isy a ary tokony aseho tamin'ireny fanehoan-kevitra ireny ary nandrasa anisan'ny nandrasanay mihitsy zany tamin'ireny fanehoan-kevitra ireny hoe inona ny zavatra ho tenen'ny filoham-pirenena ampiombona ny malagasy ve sa ampisaraka ny malagasy dia miverina amin'le taloha tamin'ny fanontanianao taloha hoe nizara roa ny malagasy dikan'izany ny tanjona dia ataony fomba mpizara ny malagasy nefa tsy zay ny en tant que homme d'état anao tsy zay ny esprit tondrasanao an'le zavatra tokony ny fanaraka tamin'ny zavatra nandrasanareo ve zany zay tatitra nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady teo izay Andriamatoa Serge Aimbe Jovial matoa nanao an'ireny publication le point tsy mety reny dia tsy mifanaraka amin'ny zavatra nandrasana aloha zavatra fa nandrasana ny zavatra misy ao Madagasikara tsy miteny hoe tsy important zavatra rehetrarehetra important satria hitantsika ny secteur rehetrarehetra tena misy problématique daholo ao Madagasikara fa misy ny urgent misy ny zavatra urgent izay tsy maintsy atao haingana dia haingana ho fampandrosoana ny Madagasikara anisan'izany vao tonga tao ny filoham-pirenena tokony manana priorité izy manana inona moa zavatra court terme ao anatin'ity fahantrano vahoaka ity inona zavatra moyen terme ary inona zavatra long terme zay zany tsy nisy tao amin'le discours sy ny karazany Jirama ve efa tao anaty tsy tapana théorie mbola mitohy foana ny délestage tsy urgent ve zany ho fampandrosoana raha toe-karena ny tena économiste fantatra tsara fa miankina amin'io Jirama io ny akabeazany ny orinasa ao Madagasikara ny social-mbahoaka nisy ihany koa ny social-mbahoaka zay teo aloha ny filet de sécurité reny ny social-mbahoaka amin'izao ve nandrasana koa ny plan mikasika an'izany zany rehetrarehetra zany urgent ny problématique économique teneniko fotsiny zao ny amin'ny faritry Sava lavany 10,000 ariary ny kiloany manta amin'izao tsy urgent ve zany ny opérateur économique maty satria ny opérateur économique zany rehefa tsy afaka miasa mampiasa olona betsaka izy misy vady aman-janaka betsaka ao ambadika iny dia zay rehetrarehetra zay zao lasa ampanina le économie an'le firenena tsy urgent ve ny fambolem-bary tany amintsika fa manafatra vary foana atsika dia dokafanao hoe atsika ne nanafatra zao taonina ny vary nandritra ny efa taona sy tapany ve dia tsy afaka namboly vary tsika tsy afaka nanao programme mihitsy tsika amin'ny fampandrosoana ny resaka vary ao Madagasikara amin'ny foto-tsakafotsika tsy afaka natao ve zany zavatra rehetra zany tsy urgent ve zany zavatra rehetra zany dia eo le important amin'izay hoe stade ny tenenina ny stade ve important to eo important ny stade fa tsy urgent dia eo le tsara na atsika n'le mpitondra tsara anana an'izay fomba fijery zay hoe avana ny urgent sy ny important ia ifandresaka zay Jirama zay ihany ianao teo nisy ny vahaolana efa noentin'ny filoham-pirenena moa zay izy nilazainy ny alahady lasa teo efa eo anatin'ny action ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa milohany tena ametrahako ny fanontaniana angamba Andriamatoa Serge Aimbe Jovial dia misy ny ampahateny nataon'ny filoham-pirenena tamin'ny alahady lasa teo izay andao arahantsika avy hatrany tao anatin'izay ny solution hitatsika ary tsy maintsy atao dia ny famokarana jiro amin'ny alalan'ny énergie renouvelable tsy misy afa-tsy zay ihany men'Andriamanitra masoandro tsika afaka vadika ho angovo zany men'Andriamanitra rano tsika ary manana réserve be afaka vadika ho angovo zany ary zay ny teneniko atsika hoe inona ny fampanantenana hozy izy gasikara tsy fampanantenana fa efa ao anatin'ny action tsika zao ao anatin'ny fanatanterahana satria efa fantatrareo tsara fa efa nataontsika ny tetikasa saofika zay amokatra 192 mégawatt tetikasa volobe efa nsoniavina tato anatin'ny tilapy ty daholo zany izay amokatra 120 mégawatt ny ao ranomafana efa nomboka efa signé ihany koa ny accord cadre 64 mégawatt ary azadiny fa ny andekaleka efa nametraka ny 4e groupe tsika zay 33 mégawatt mahitsy efa nitokanatsika farany teo 28 mégawatt 442 mégawatt ny totalin'ireo ka zady ny zavatra fanaovana ny hydroélectrique ohatran'io tsy vita hoe androany ianao dia vita io ary zay ny tsy nanaovan'ny olona rehetrarehetra mpitondra an'io satria rehefa mifarana ny mandat dia kamo izy dia tsy ataony
fa zany amin'ny farana ary ny mandat koa zay tsy maintsy tanterahany io ary nataontsika zany. Efa ela ihany Andriamatoa Serge Imbe Jovial no ny rahirana ny vahaolana entina mahana ny olana Jirama ity na tamin'ny fitondrana fandimby teo aloha ny amin'izao fotoana izao nareo ihany koa efa isany nandroso vahaolana inona ny tena hoe vahaolana maharitra entina mahana ny olana Jirama raha avy aminao manokana. Misy point vitsivitsy tiako raisina tamin'izy teo. D'accord aloha ny filoham-pirenena miteny hoe énergie solaire amin'ny resaka énergie solaire io. Tena miombon-kevitra aminy fa zao ny olana ary iny efa zavatra efa niteneniko ary fantatra filoham-pirenena tsara zany, zavatra fantany tsara zany. Ary fantatra n'ireo ministra n'énergie zay mifandimby teo hatramin'ny ministra n'énergie amin'izao fotoana izao zany. Nanomboka septembre 2019 tompoko dia nisy eo amin'ny 50 méga tokony atao Antananarivo projet efa finançable zany, efa misy financement zany PPP, partenariat public et privé nentina tao amin'ireo ministère zao. Ary fantatry ny zareo tsara zany. 12 namenay deadline tamin'izay fotoana izay, rehefa vita ny signature ny zavatra rehetrarehetra, rehefa vita ny document étude impact environnemental rehetrarehetra, entre 12 et 18 mois efa opérationnel io zavatra io, ialana ny délestage lavana. Dia arinarina hatramintsika miteny zao efa taona ty arina mbola ao ro dossier ro ary mbola midiscuter amin'ireo foana zay jusqu'à hatramin'izao. Dikan'izany satria en plus n'izay tiako marihana tsara ao anatin'io contrat io 9,5 centimes de kilowattheure tsy mbola nisy zany ao Madagasikara raha tsy ohatra hoe resaka hydrotsika amin'ny vohibe sy saofika io iny afy fa resaka solaire amin'izao ane 41 centimes kilowattheure netiny zany satria fitiavan-tanindrazana tsy miteny ny tena hoe satria ty fitondrany ity tsy mitovy hevitra dia tsy hitondra zany eo amin'ilay firenena. Netiny zany ao amin'ny ministère io zany zay nahatonga anaty amin'ilay point teo hoe io problème ny Jirama io tsy problème fa finiavana tsy tianao zavatra. Zay aloha voalohany indrindra mikasika an'izy. Faharoa manaraka an'izay arotsongaiko ny resaka hoe saofoka sy zay foana mbola teneniko. Ao fa tsy adino ny tantara jereo amin'ny arsive-ntsika rehetrarehetra mpanao gazety. Saofoka sy volobea finalisation natao amin'ity fitondrany ity. Fandinihana sy ny zavatra rehetra efa nisy ny continuité de l'État teo aloha teo tamin'ny andro Ravalomanana efa nisy ny firesahana an'io. Niditra Journal Mampianina nanohy ny discussion et concrétise tsy vita zavatra anatin'ny herintaona araka ny teneniny teo roa taona io. Rehefa tsy vita fantatao tsy vita anatin'ny herintaona sy roa taona mba accepter hoe manekeva anao fa nisy ny continuité de l'État fa nisy asa io fa natoboka teo aloha fa zao tsika mamarana fa tsy vita moramora izy io. Zay angamba honnêteté intellectuelle tokony ananantsika mpanao politika mianatsiny manao an'izay zavatra satria zay foana manimba ny Madagasikara atsika io. Fahatelo manaraka an'izay aza manome toky ianao raha hitanao hoe tsy ao anatin'ny herintaona sy roa taona mandritra ny propagande ny olona rehetrarehetra na elo teny nataonao. Zay nefa nikritikevantsika ny fitondrana teo aloha anatin'ny telo volana vitatsika Jirama. Mbola naverina indray tamin'ny propagande hoe vitatsika ao anatin'ny any tsisy tsony délestage. Efa ty amin'ny farany mandavy antsika. Voaeritreritra hoe anatin'ny telo herinandro dia tsy maintsy vita io délestage io. Tsy haiko aloha miracle iny mitonga. Fa zay dia nanolotra solution foana amin'ny zavatra rehetra problème na problème économique zany amin'ny secteur hafa ao amin'ny firenentsika io na surtout resaka énergie io satria tena mampalahelo ny zava-misy. Tsy ho Antananarivo ihany fa manerana nosy ity zavatra ity. Ary manana projet an'izany finançable zay miattirer olona zany isa spécialiste amin'ny resaka finance internationale ho levé de fonds miattirer ny investisseur Madagasikara miattirer olona Madagasikara fa tsy manana confiance satria ny antony tsy ananana fahatokisana miovaova foana ny zavatra tenenina sy zavatra atao. Zay ny olana amin'ny fampandrosoana ny resaka énergétique io. Secteur iray ihany ny teneniko fa mbola mibetsaka ny secteur afaka hitondrasana fahaiza-manao, afaka hitondrasana financement, afaka hitondrasana zavatra rehetrarehetra sao dia ataon'ny sasany reo niaky ny avy any ivelany sy ny karazany tsy zany zay le partenariat public et privé tompoko. Tsy manana capacité tsika hilever fonds lehibe zany 3 milliards de dollars loi de finance tsika tsy manana budget d'investissement goavana zany tsika. Afaka tsika tsy andaina avoaka malagasy fa tsy maintsy miditra amin'ny partenariat public et privé. Ny anjaran'ny fanjakana arbitre avy eo maka ny impoany izy, maka ny inona moa ty ny anjarany izy. Zay ny asan'ny fanjakana nanan-ketra sy ny karazany.
any metoko fa raha ny voalaza ny alady teo dia afaka 3 herinandro zany dia ivatateraka ny olany délestage eto Madagasikara. Ny alatsinainy teo nefa dia nisy ny fivorian'ny ministry ny fitaterana niaraka tamin'ny teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo makasika an'le train urbaine izay alefa amin'ny alalan'ny herinaratra. Eo ihany koa ny téléphérique izay andeha amin'ny herin'ny herinaratra. Ahoana ny fahitanao an'izany zavatra rehetrarehetra izany? Misy ve ny vahaolana ho arosonao ahafahana mampiasa ny herinaratra ahafahana mampandeha an'le train urbain sy le téléphérique? Arina ihany koa no mety ho olana ho ateraka izany rehetrarehetra zany eo amin'ny ataontsika hoe orinasa jirama na ny délestage misy eto amin'izao fotoana izao. Zay manko le nofinofy. Zay le hoe Madagasikara panofisina. Zay Madagasikara panofisina. Fomba ahoana ny anaovantsika téléphérique, fomba ahoana anaovantsika train urbain mandeha amin'ny herinaratra, na ny herinaratra ny tokantrano sy mampandroso ny orinasa aza tsy manana capacité tsika produire an'ilay zavatra zay. Panofisina le vahoaka malagasy. Mbola hiverina ihany amin'ny important ndraiky sy urgent teo. Téléphérique ave ny urgent eto amintsika eto. Fantatsika zany fa firy ny électricité consommée zany. Firy ny vahoaka malagasy afaka hitindra an'izany, hiprofite an'izany. Important ave zany eo amintsika eo. Énergie voarony zany. Fantatsika manana orinasa ao Madagasikara, izy mirahalahy manana orinasa ao Madagasikara. Fantatrareo tsara fa isaky ny coupure de jirama mampiasa groupe électrogène mandany 500 000 isaky ny adiny 2 adiny 3 mandany 500 000 ariary mampifonctionner io groupe électrogène. Koa ane zany. Nefa ny tena dia hoe na koa zany tsy mila mandroka piasa tsika. Satria efa fantany ty vahoaka malagasy ty ve mbola androka piasa tsika. Dia aleo na tsy manao bénéfice aza ny société, aleotsika mi survivre eo ihany. Orinasa jirama izay voalaza ihany koa fa afaka 3 herinandro dia ivatateraka ny olany délestage misy manerana Madagasikara amin'izao fotoana izao. Manahoana ny fahitanao an'iny vahaolana narosy ny filoham-pirenena iny? Tena lara-pahamehana ve, important ve sa urgent? Ary inona le sosikevitra efa nentinareo ihany koa ho an'ny orinasa jirama tamin'izany fotoana izany izay lazainao tao anatin'ny tambazotra serasera? Tena marina tokoa zany engane. Za aloha tsy tiako ny eo amin'ny toeran'ny ministre de l'énergie amizao mandritra ny efa taona sy tapany tsy vita le jirama ao anatin'ny 3 herinandro dia ho vita le jirama. Iny aloha tsy aritra ihany iny. Fa nidirako amizay dia zao. Misy miombon-kevitra amin'ny filoham-pirenena amin'ny resaka énergie solaire teo. Satria iny tsika firenena no tahin'Andriamanitra manana masoandro afaka développena tsara. Fa zao ne le olany. Ary fantatry filoham-pirenena tsara zany. Tokony hanana honnêteté intellectuelle. Fantatry ministre zay nifandimby zany hatramin'ny ministre Vonjy, hatramin'ny ministre Christian Ramarla, hatramin'ny Andra Marson, hatramin'ity ministre vaovao ty. Fantatry zareo tsara zany. Ary miresaka tamin'ny zareo reo nitondra ny projet amin'ny resaka solaire. Nanomboka tamin'ny septembre 2019 tompoko. Vao tonga ny filoham-pirenena teo amin'ny fitondrana janvier, septembre 2019 efa nisy ny fitondrasana ny projet ny traikefa zay ananany tena ao amin'izany firenena zany. Nisy projet solaire 50 méga atao ao Antananarivo. Dia ny ambiny misy ihany koa ny atao any amin'ny faritra rehetrarehetra any satria any ihany koa dia misy an'ilay délestage. Fa le olana dia zao efa taona ty arinitsika. Tsy mbola vita ihany le projet na signature an'le zavatra na le document an'le zavatra. Efa isan'andro mandeha tonga ao Madagasikara dia tsy maintsy miona ministre foana zay mifandimby eo hoe ahoana ty zavatra ty blocage ty. Nefa tamin'izany zay dia efa nanome fampanantenana fa ao anatin'ny 12 ka hatramin'ny 18 volana maximum dia opérationnel ireo centrale ireo. Misy ny financement. Tsy ialany fanjakana vola io na ariary azy. Coût ny production 9,5 centimes. Tsy mbola misy zany ao Madagasikara zava-roatra zany. Amintsika miteny zao ny production reo groupe reo 41 centimes. Misy ve manana tombotsoa manokana tsy hampisany ty projet ty. Efa nitenenina tamin'izany fotoana zany gouvernement na ny filoham-pirenena mahafantatra an'izany tsara hoe ho vita ty zavatra eo anatin'ny 12 volana. Herintaona ho tapany eo mandanao ianao dia efa ho tapahantsika io délestage io. Rehefa fantatrao fa tsy ho vitanao ne le zavatra tsy tokony manome promesse ianao. Satria teo izy niteny hoe tsy ho vita ao anatin'ny herintaona zany zavatra rehetrarehetra zany. Ka ny olona ane nijery anao zany ane efa nikianana ny fitondrana teo aloha
hoe telo volana io jirama io dia ho vitanay dia nikianinareo eo amin'ny fitondrana ihany nakena hoe ny promesse dia natao tsy nitanterahana zao ianareo manao indray voatonga tamin'ny propagande rehetra tamin'ny 2018 dia tsy nitanterahana dia hoe tsy moramora fantatra fa tsy moramora fa misy le vahaolana efa nasoso anareo le vahaolana amin'ny resaka solaire io dia aoka ihany koa tsika mba nanao honnêteté intellectuelle saofoka sy volobe dia famarana nataon'ny filoham-pirenena fa nisy ny continuité de l'état zay efa niresahako teo aloha teo aoka zay tsy ataotsika tsy isy efa nisy ny fampirarana teo aloha tamin'ny andro ravalimana izy io efa nisy discussion nanohy andriamatohery rahadraona mampiany manao io zavatra io tsy mora zany eo ny resaka financement eo ny resaka étude rehetrarehetra zay atao anakana cabinet international mihitsy aza mikarakara azy sy ny karazana eo zany zavatra zany ary fantaritsika zany zavatra zany ary eo mbola hitenenako ny filoham-pirenena hoe raha miala eo nenao misy manohy filoham-pirenena vaovao mba tianao mba tononona koa ny anaranao hoe tamin'ny andro fitondrana teo aloha efa natomboka ty azy ty fa izay nanohy azy kosa namarana azy zay le honnêteté intellectuelle mikasika an'iny fa ny olany jirama dia efa teneniko foana ary iny niteneniko tao amin'ny tambazotrako hoe problème anti-économique izy io tena anti-économique satria tsy misy orinasa afaka miasa aloha raha tsy misy ny énergie akoatra ny filany tsirairay na tokantrano any ny tenako zao efa mberiko mbenimbeny zany tenako zao dia manana orinasa ary fantaritsika tsara fa adiny 2 adiny 3 ny fahatapahan-jiro dia mampiasa groupe électrogène ary mampiasa groupe électrogène zany 500 000 ariary adiny 2 adiny 3 500 000 ariary ny kohany fomba ahoana ary ny ainan'le entreprise amin'izany nefa ny tena dia tsy afaka androka piasa satria ireo olo reo koa izay karama zay ananany iny ny amelomany vady aman-janany zany zavatra rehetra zany tokony eritreretina daholo zany fa io anti-économique tsika ao Antananarivo ary ianareo ao Antananarivo ary ohatry zao ny zava-misy imagineo ny any amin'ny province tena olana be any le zavatra olana manerana ny Madagasikara mihitsy ary nefa le vahaolana dia misy ary na androany azy tadiavina indray zay ny vahaolana zay na efa ao ministera zay niteneniko tao amin'ny tambazotrako hoe jereva ao ministera aza midi tsy hita le zava-misy misy ny vahaolana raha ny zava-misy hatramin'izao fotoana zao Andriamatoa Serge Aimbe Jovial isan'ny tena hoe olana goavana mipetraka eto Madagasikara ny momba ny resaka jiramaso ny resaka angovo io andanina vola amina miliara isan-taona ny fanarenana ny orinasa jirama raha ny antotanisa farany anefa dia hoe 500 ny malagasy no misitraka ny herinaratra vokarina avy amin'ny jirama mety efa niakatra kely ny antotanisa fa izay aloha ny antotanisa ofisialy farany so tokony hitodika any amina politika vaovao momba ny angovo ary isika eto Madagasikara mba ahafahany vahoaka malagasy rehetra mihitsy misitraka izay angovo izay satria efa tsy afa-miala amin'izany angovo zantsony ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao tsy hoe ny vahoaka malagasy any tsy afaka miala amin'le angovo fa izao tontolo izao mihitsy tsy afaka miala amin'le angovo le angovo tompoko dia tadiavy ny firenena anankiray na inona ny ataonao na inona ny ataonao tsy maintsy mitady angovo ianao mampiasa ordinateur zao ianao mitady angovo ianao mampiasa bloc opératoire ianao any amin'ny hôpitaly mampiasa angovo ianao zavatra rehetra itadiavana angovo fa le politika ny angovo zay tsy misy ao amintsika aoka tsy afangarotsika zay zavatra zay le politika ny angovo mihitsy ny tsisy ao amintsika 1400 milliards d'ariary ny subvention tenen'ny filoham-pirenena marina ny teninao ary tena marina tsara ny teninao ny tenenao teo hoe 15% filoham-pirenena ny teo 20% sa 23% dia ozy aho hoe raha 23% zany nandalinao 1400 milliards tompoko inona ny impact eo amin'ny tsirairay amin'izany inona ny impact eo amin'le firenena amin'izany tsy tokony hieritreritra ve tsika hitady fomba hafa ampiroboroboana ny ty angovo ty zay le énergie solaire teneriko satria coût moins élevé tsy mitady subvention satria efa manana any mpamatsy volana izy io fa izy avarotra dia amin'ny jirama fa 9,5 centime dia afaka mivarotra jirama any amin'ny 11 na 12 centime manao bénéfice zany ny jirama dia tsy mila an'izay subvention zay fa ny antsika amin'izao ane misy dia zany perte technique pays ny fanjakana foana iny misy ihany koa ny olona mahita tombotsoa any amin'ny 40 centime 41 centime ny kilowattheure misy koa zany
zay le olana le politika ny angovo ny tsisy eo amintsika fa tsy hoe le angovo mihitsy no olana le angovo tsy maintsy tadiavina fa le politika ny angovo mila petraka Iany tompo, raha ny vaovao ny alatsinainy teo zao dia nisy ny fifanantonana teo anivon'ny ministera ny fitaterana sy ny teo anivon'ny commune urbaine Antananarivo makasika ilay train urbain, eo ihany koa ny téléphérique izay samy alefa amin'ny herinaratra avokoa izy rehetrarehetra reo. Inona ary ny tena politika mila petrikitsika eto Madagasikara raha mahana ny olona ny délestage ahafana ihany koa mampiasa an'ireny fitaovam-pitaterana ireny raha ny zava-misy eto amin'izao fotoana izao. Zavatra roa aloha ny teneniko mahana ny délestage. Io délestage io tsy voavahanao raha tsy misy politika nangovo ianao mifandraika ihany amin'ny zavatra ny teneniko taloha ito. Tsy voavahanao. Faharoa manaraka an'izay train urbain, téléphérique miverina amin'ilay zavatra itsika le urgence important. Urgent ve reny zavatra reny. Isy ve ny angovo satria énergivore ane reny tompoko. Énergivore ane reny zavatra reny tompoko. Isy ve ny angovo hoentinao anodinana an'ireny zavatra reny sa anao mobilité ny énergie indray tsika zany hoe tapahana aloha ry itosy dia alefa aloha aty tapahana aloha ry dia alefa aty zay ve ny zavatra tadiavintsika fa raha tsy développé tsika raha tsy ampandrosotsika eo angovoa inona moa ny aiza moa ny ahitantsika énergie indray ampandehanana téléphérique ary iza no misitraka an'ilay téléphérique mila politika énergétique atsika raha mbola tsy manana raha mbola délestage io raha tsy manana autonomie afaka mihitsy ampandrosoana an'ilay firenena sy ny karazana ianao aza micréer zavatra mbola apiditra olana indray eo amintsika train urbaine zany fantatritsika tsara fandehanana train urbaine zany misy an'izany aty ivelany aty fantatritsika tsara fa énergivore be zany téléphérique zany fantatritsika tsara zany énergivore be zany anao délestage tournant tsika zay ny zavatra isy ary zay ny zavatra ho isy ao anatin'ny izay resaka rehetrarehetra izay Andriamatoa Serge Mbe Jovial isan'ny voaresaka tao anatin'ny fandarana nataon'ny filoham-pirenena ny alady farany teo ihany koa ny resaka naturalisation isan'ny voaresaka ihany koa amin'izao fotoana izao no mety hoe ikitiana ny code de la nationalité io manaona sy manaona fahitanao manokana an'izay resaka naturalisation sy resaka fikitiana ny code de la nationalité izay. Voalohany indrindra aloha nandrasana malagasy rehetra iny resaka naturalisation tena marina zany. Ny andry an'io ny malagasy rehetra satria amin'ny maha filoham-pirenena azy amin'ny maha tompona andraikitra voalohany eto amin'ny firenena azy dia tsara izy no mitondra an'ilay fanazavana mihitsy. Fa za raha vao nivoaka reny zavatra reny dia tsy niteny mihitsy aloha satria izy hoe aleo aloha le olona concerné an'ilay zavatra amaray aman-dreny azy izy niteny satria io mpamono afo izy tsika ny filazantsika azy misy foana io na aty ampanohatra zany na eo amin'ny fitondrana misy foana io aty ampanohatra moa izy mpandrehitra afo ary amin'ny fitondrana izy mpamono afo misy foana io fa niandry ny filoham-pirenena mbola ni insiste ny filoham-pirenena raha hitantsika tsara ny teny an'ilay hoe filiation nefa ny zavatra efa mipetraka amin'ilay décret naturalisation naturalisé zay zany tokony manana honnêteté intellectuelle tsika mpanao politika hiteny hoe oui naturalisation io raha za tamin'ny toeran'ny filoham-pirenena manokana naturalisation nangatahako tamin'ny fotoana ohatra zao no nangatahako an'io naturalisation satria zao ny antony hitadiavako azy zay ny tokony nataony fa tsy mbola miinsiste anao any amin'ilay filiation nefa efa fantatrao fa diso le zavatra teneninao na ianao ara mahafantatra misoratra ao anatin'ilay naturalisation. Faharoa manaraka an'izay ataoko angambany tsy dia mety amin'ny maha filoham-pirenena azy hoe ity 20 cm ty aposiko ity ve dikan'izany tsisy dikan'ilay zavatra raha tsisy dikany tsy tokony nangatahanao zay koa ny faharoa manaraka an'izay. Fahatelo manaraka an'izay hoe ny fitiavako l'amour de mes enfants fitiavako ny zanako anie nanaovako an'iny satria tiako ny zanako hianatra any andafy tompoko zay nahatonga ny afimara ny latsaka zay tamin'ny 2018 atao anaty programme nasanay dia zavatra roa mikasika ny fahasalamana sy ny fampianarana tsy misy mpanao politika nao amin'ny gouvernemanta na nommé par décret raha mbola karamam-panjakana no anakaramananao ka ny zanakanao hianatra any andafy tsy maintsy mianatra eto Madagasikara amin'ny EPP, CG, lycée, université satria na ny antony
satria tompona andraikitra ianao raha misy zavatra tsy mety any amin'ireny sekoly reny na lesiko ianao ny tokony nanao azy voalohany ary anova azy voalohany zay voalohany reny ny fahasalamana torak'izay tsy misy ny ministra hatrany amin'ny filohan'ny repoblika ka traizatraiza no raha mbola volam-panjakana ny anakaramananao ka hoe andeha tsabo tena ny ivelana ianao dia amin'ny firem'ny fanjakana zany raha hitanao hoe misy problème lesika ny hôpitaly dia anao mihitsy ny tokony manamboatra satria responsable voalohany ianao mampalahelo re zavatra satria mpampianatra ny tena zay ny teneniny tamin'ny voalohany teo hoe filohan'ny repoblika ianao dia tsy mahatoky ny fampianarana tompona andraikitra voalohany dia tsy mahatoky ny fampianarana misy ao amin'ilay firenenao dia inona zany politique éducative napetraka resaka naturalisation eo amin'izay resaka naturalisation zay hatrany Andriamatoa Serge Imbe Jovial misy ny feo mandeha amin'izao fotoana izao fa misy ny fanambazana ireo solombavam-bahoaka 10 tapitrisa ariary eny amin'ny anteny miera-pirenena eny mba ahafahana mikitika an'ity lalàna feno fizakana zo-pirenena ity iraha mahita ihany koa amin'izao fotoana izao fa fantatra fa français zany ny filoha-pirenena izay mitondra antsika ireo tompona andraikitra rehetra tokony anohatra nefa an'izay fizakana filoha-pirenena antsika zo-pirenena français zay tsisy mihetsika avokoa fa manohana ny hevitry ny Andriamatoa Andrerina Rajoelina amin'izao fotoana izao inona ary ny tokony ataontsika zany manoloana zany rehetrarehetra izany itaza-potsiny ve tsika zany satria samy misy ny ezaka tokony ataontsika ahafahana manakana ny zavatra rehetra izay tokony ataon'ny filoha-pirenena amin'ny maha frantsay azy maliko an'izay raisiko tsirairay zay zavatra rehetrarehetra zay hoe misy ny 10 tapitrisa tsy fantatra aloha za koa naheno any ohatry nareo ihany fa tsy fantatro ny fisiny tsy afaka miaffirme an'izay na miconfirme an'izay zay aloha zavatra teneniko indrindra fa nikasika an'izay ny tiako tenenina dia tsotra ihany satria efa eny koa hoe misy session extraordinaire kitihana ny code des nationalités zao anie le problème eto amintsika rehefa hanao lalàna dia aoka lalàna mikasika an'ilay firenena sy intérêt supérieur de la nation ho avy ny taranaka ny jerevana fa tsy lalàna taillé sur mesure io nefa olana antsika ne tany amin'ny 2010 nanao an'ilay constitution de 2010 inona no mampety amin'ity constitution ity dia zay ny natao dia lasa sadasady tsisy olona tsy miteny amin'izao hoe sadasady lalam-panorenana manao zavatra sur mesure taillé sur mesure efa nisany code des nationalités efa nalefa ny fitondram-panjakana tao amin'ny parlement tamin'ny 2022 fa nilavy ny commission hoe lavinay ity tsy mandeha amin'ny séance plénaire manana majorité ny filoha-pirenena tamin'izany fotoana zany mbola tsy nivoaka ty affaire ty manana majorité izy tamin'izany nefa tsy nandeha tao amin'ny parlement ilay zavatra dia zao efa mivoaka ty affaire ty dia hoentina indray hoe andao atao ty code des nationalités ty dia fomba ahoana ny fieritreritry ny vahoaka malagasy ny mpanao politika amin'izay fotoana zay atao hoe mpanohatra angambany zay ny tenen'ny fitondrana azy fomba ahoana ny eritreritra hoe ho tahina sur mesure indray izy ty inona indray no zavatra atao amin'ny modification amin'ilay code des nationalités aoka tsy atao aoka ny lalàna esprit de la loi zany ho an'ny firenena fa esprit de la loi tsy ho an'olon-tokana zay aloha voalohany indrindra fa aloha manaraka an'izay tena marina mihitsy le teneninareo teo hoe na ny institution garant de la constitution zany ny ACC zany na ny fitsarana garant ny lalàna zany dia mampalahelo ihany ny fomba fisainanao amintsika ao fa tena tsy fampiarana ny lalàna tsy araky ny tokony ho izy tsy ny lalàna ny tsisy eo amintsika fa fampiarana azy no olana fahatelo manaraka an'izay maliko anao teo ina ary ny ataontsika zay ndray ny mahatonga antsika manao an'izao émission zao mitondra fanazavana ny amin'ny vahoaka zay koa ny tokony ataon'ny mpanao politika rehetra hoe ty zavatra ty sangy efa mihodoty miopapa ny ty zavatra ty aoka tsika tsy anaiky an'izao zavatra misy zao hoe tahena sur mesure indray aleo le zavatra misy amin'izao mbola te hilatsaka andeha atao filoha-pirenena mametraka ny filatsahana izy fa aleo ny ACC no anapaka amin'izay araky ny lalàna velona misy eto amin'ny firenena fa tsy araky ny hoe azo raisina fa tsy mitombona indray zay efa hitantsika teo aloha teo aoka tsika ny problème ny Madagasikara dia ny manan-tsaina ihany ny mamotika ny Madagasikara izay resaksika izay indrindra Andriamatoa Serge Imbe Jovial no hidirantsika amin'ny resaka manaraka dia ny resaka fifidianana izay ho resantsika avy eo fa fanontaniako manititika aty hoe raha toa zany ka hoe hirotsaka ianareo satria tao mpifidianana amin'ity taona ity raha toa ka hirotsaka ianao ka hirotsaka ihany koa ny filoha-pirenena ankehitriny anaiky ny firotsahako fidiny ve ianao raha misy an'izay resaka naturalisation zay amin'izao fotoana izao
idirako roa zay fanontanian'izay a zaraiko roa aloha raha toy ilay latsaka ianao idirako aloha zay efa niteny menimeny aho tamin'ny anao manjery isan-karazany a fa zao ny zavatra tiako tenenina raha za andehanao baolina hiakatra eny amin'ny terrain a dia zavatra tsotra ny ataoko neutre ve io arbitre io ampiarina ve ny lalàna mitovy amin'ny rehetrarehetra zay aloha ny fanontaniana voalohany zavatra hitantsika ny amin'izao fotoana zao tsisy tsy menimena na iza na ireo efa nanao déclaration candidat azy fa tsy matoky an'io lisy mpifidianana io tsy matoky an'io CNI io tsy matoky an'io ACC io momba ny lisy mpifidianana aloha tsika nefa fivolana alohan'ny fifidianana mbola tsy vita ny audit ny liste électorale tamin'ny 2018 anefa tadidiko tsara 6 mois talohan'io zay efa niteny 5-6 mois satria efa vita ny OIF ny audit tamin'izany fotoana izany ary nanana ny rapport d'audit zay dia nisy ny anomalie rehetrarehetra izay nahatonga le collectif de candidats avy eo hoe tsy mety ity satria jerevy ty anomalie hitany OIF ty ao amin'io lisy fifidianana io tsy mety ty zavatra ty fa aleo aloha ifandinihana zay ne nahatonga anay tamin'ireny fotoana reny satria mihoatra ny standard international le erreur hita nefa natao forcine ihany dia inona amin'ny zavatra amaliko ny teninao fahaloha teo hoe ekenao ve filatsahan'ny filohan'ny repoblika matoky ny fahendreny ACC hampanaja ny lalàna fa tsy izany ho anaiky na tsy anaiky fa ny vahoaka malagasy ihany koa na manaiky na tsy manaiky raha ny vahoaka malagasy koa tsy manaiky dia afa mipetraka izay zavatra izay zay le ny mahatonga n'ity zavatra ity hoe mampiahiahy foana ampiasaina ny institution atao forcine ny institution araky ny lavana azy fa tsy ampiasaina ny institution araky ny tokony lalàna velona misy eo amin'ny tany sy ny fanjakana ary problème be io atoizantsika eo amin'izay tontolon'ny fifidianana izay hatrany misy ny antoka mitetina zany amin'ny 1 milliard amin'izao fotoana izao a izay tsy maintsy ho alohany tsirairay avy izay hilatsaka ho candidat ho filoham-pirenenan'i Madagasikara manahoana ny fahitanao azy satria ny raha ny zavatra nambarany ny filoham-pirenena ny alahady lasa teo a dia tsy izay rehetra tokony hilatsaka ny antony nampiakarana ity antoka ity fa tsy izay rehetra tokony hilatsaka no hilatsaka ko manino izy no milatsaka zay aloha fanontaniana voalohany indrindra apetrako aminy faharoa manaraka an'izay a na ataony 200 millions ny d'ariary na ataony 400 millions d'ariary tsy anakana ho candidat ho betsaka hilatsaka rehefa hilatsaka ny candidat satria tsy ny volana eny manakana an'ilay candidat hilatsaka fa manana vina mpiarahamonina ve izy hoentiny ao amin'ny vahoaka andresena lahatra vahoaka zay ny important satria raha fomba tsy ray teny navoaka ny filoham-pirenena mialatsiny tsy mipetraka amin'ny maha ray aman-dreny any izy a fa mipetraka misy avahana ny partiany gasy a dia partiany malagasy a mahazo manao an'izao fa ny partiany malagasy tsy mahazo manao an'izao zay aloha fahitako azy faharoa manaraka an'izay a tsy nahagaga anahy ny teniny iny satria nisy ray aman-dreny efa teo amin'ny firenena iny ny teny rehefa tsy manamboly aza milatsaka ray aman-dreny adrainy ary zany anisan'ny kritika azy voalohany hoe c'est un comportement zany teny zany a c'est un comportement inacceptable satria amin'ny ray aman-dreny nitantana ny firenena io no fantatrao tsara fa ny vola nanambola daholo ny olona nitantana ny firenena io hatrizay aiza ny firenentsika amin'izao fotoana izao dikan'izany tsy nanavina mpiarahamonina nitantana ny firenena zay aloha faharoa manaraka an'izay fahatelo manaraka an'izay a mbola mibazy amin'ny lalàna ihany a aiza ny fomba ahoana ny fixen'ny gouvernement tan'le 200 millions satria ny conseil du gouvernement dia niteny fa le 2018 009 2018 008 ane no manan-kery hitantanana an'le lalàna hitantanana an'le fifidianana le loi organique dia changenao amin'ny conseil du gouvernement ve ny loi organique sana michangenao tsy haiko hoe palitao fa tsy mandalo any amin'ny parlement tsy mandalo amin'ny conseil des ministres dikan'izany efa biaisé sahady le élection ataonao efa tsy manara-dalàna sahady le élection ataonao ao anatin'izay rehetrarehetra zay ndray matoa Serge Imbe Jovial na dia efa nifixen'ny gouvernement taza ilay daty mpifidianana amin'izao fotoana izao ihany koa dia mbola misy no miresaka an'ilay atao hoe tetezamita misy no te hiroso any amin'izay atao hoe tetezamita izay aminao ve vahaolana izay tetezamita izay inona no tokony mbola harenina mialohany tena hirosona anatin'ilay fifidianana betsaka tokoa io tetezamita fa ny any tiako tenenina mila concertation io fifidianana satria tsy nisy fifidianana sarotra mihoatra n'ity
ary tsy misy fifidianana mampiay amy ohatran'ity ray izay ataontsika amin'ny 2023 ty mampiay amy lafiny rehetra na amy lafiny crise post électorale zany mampiay daholo satria ina ny antony ilazako an'izany maninona moa tsika efa novembre 2021 dia efa niteny tamin'izany fotoana izany andao tsika hifandinika eo amin'ny latabatra boribory un homme d'état anao andriamatoa filoham-pirenena zay foana ny ataonao maninona Macron any rehefa misy zavatra monsieur passé na crise eny an-dalana io manifestation populaire na crise économique io na crise sanitaire io inona zavatra ataony Macron voalohany miantso ny mpanohatra izy miantso ny Marine Le Pen izy miantso ny Jean-Luc Mélenchon izy miantso andreo filoham-pirenena teo aloha izy hoe firenena iombonany ity inona ny atao ity ny proposition inona ny proposition anareo dia izy ny manapa-kevitra avy eo hoe ataony le proposition sa tsy ataony na hoe manao contre proposition izy dia iny no arosony na ohatr'izany fa zavatra teneniko voalohany indrindra dia zao misy ve ny vola tena filoham-pirenena misy ny vola mahavita mamatsy ny 1400 milliards d'ariary ny jirama ve tsika dia tsisy vola anaovana fifidianana ento na vita 1400 ariary mahatsy ny jirama anao fa inona ny mbola nangatahany directrice du cabinet anao fanampiana tany amin'ny Union européenne hitatsika hita mopoky hita-pirenena ny taratasy nangataka 80 milliards d'ariary ka raha misy zany vola zany ina nangatahanao dikan'izany tsisy le vola aza fitana ny malagasy faharoa manaraka an'izany lisy mpifidianana mety ve lisy fifidianana io oviana ny audit atao amin'izy io aiza ny rapport d'audit tsy mbola hita zany ny CENI sy ny ACC mety atokisan'ny filoham-pirenena fa ny mpanohatra rehetrarehetra sy ny olona andray anjara amin'izy io dia tsy matoky an'io CENI sy ny ACC io maninona raha mifampidinika eo ambony latabatra boribory dia akany amin'ny tetezamita ve tsy voatery tetezamitatra io za manko tsy manao tetezamita fa tetezamitatra ao anatin'ny 3-4 mois maximum 5 mois tompoko dia vitatsika izy io satria eo ambony latabatra tsika amin'ny mois d'octobre hitra ny député session ordinaire mizao tsika raha mivory dia eo ambony latabatra mamolavola ny lalàna mikasika ny fifidianana mamolavola mijery ny liste électorale sy ny zavatra pitropitron'ny rehetrarehetra dia atolotra ny parlement amin'ny session octobre ho valide ny parlement dia afa miroso amin'izay fifidianana izay tsika avy eo tapitra ny filoham-pirenena ny mandeha jusqu'à 19 janvier satria tapitra 19 janvier 2024 ny fahefana dia ny lalam-pandrenana efa mametra ihany koa fa isy ny filoha par intérim iza moa zany dia ny filohan'ny Sénat dia ino mikarakaran'ilay fifidianana tratratsika ny amin'ny mois de mai io fifidianana io fa tsy mila tetezamitatra zany hoe lava be zany tratratsika ny amin'ny mois de mai io au plus tard io mois de juin tratratsika au plus tard zany fa zany mino mois de mai raha zao tsika efa boribory latabatra nanambary anao teo hoe tsy misy ny vola aminao ve zany natao hikalmena esprit fotsiny nanambarana tamin'ny fomba ofisialy an'ilay daty mpifidianana izay nataon'ny gouvernement tany herinandro lasa teo iny zao na maliko an'izay pour fo ihany koa ary hoe misy ny vola satria zao raha misy ny vola efa natao mpiany hikalmena iny anaovana inona moa ty ohatrany hoe filalaovana kilalaon-jazany raha-pirenena ny paramètre rehetra ne maneho fa tsisy le vola iny fa niteneniko teo le tratasy na lefa ny directrice de cabinet nandeha tany amin'ny Union européenne sy communauté internationale efa nresahako teo zany efa nresahako teo ny momba ny CENI ihany koa ny fandinika ary mangataka amin'ireo partenaire technique et financier zary le vola misy ve le vola ary zavatra raha nanao promesse ny Union européenne 1 million d'euros ny France 1 million d'euros dia misy conditionnalité tao anatin'io zavatra io hoe le misoratra ao anatin'izany le misoratra ao amin'le LFI le 45 milliards d'ariary affecté au direct aloha any amin'ny CENI ary ny CENI ny mitantana azy dia inona ny mbola tsy transféré ny gouvernement tany izy io fa mbola gouvernement tany hitantana azy satria tsy afaka transférena satria tsy ao le lelam-bola fa le sora-bolany eo zay zavatra misy zany aoka ho atsika hanana honnêteté intellectuelle tompoko tsika mpanao politika fa tsy ho fahanandalitra foana le vahoaka malagasy manam-bola ve ny mpanjakana tao anatin'ny telo taona tsy voaloha zao vo forcena indray ministre ny finance tsy maintsy mahita vola ianao andoavana an'ireo mpanao lalan'ireo fa asinasivana misy ireo tokony fahizintsika reo nanao asa tsy oraky ny tokony ho izy
nefa fantaritsika sany zany procédure de marché public zany fantaritsika zany fa nisy contrôle nisy rehetrarehetra zay vao idekeseny fanjaka ko maninona lors de contrôle tsy noteny zany tany amin'ny rapport hoe tsy mety ty tsy mety ty fa ty ianao satria fandohan'le volan'le olona hoe ay zao ty satria ny valopolo isan-jato enimpolo isan-jato indreo tsy tia aloha ny fanjakana ohatr'izany koa reo fournisseur sasatsasany eo reo efa misy 2 taona 3 taona mbola tsy mandray ny asa zay efa vitan'izy ireo tamin'ny fanjakana misy ve ny vola aloavy ary aloha reo koa eny tompoko amin'ny mampahay toe-karenanao moa i raha mahita amin'izao fotoana izao ny fitotongana ny vola malagasy a nanambara ny filoham-pirenena ny alady lasa teo fa noho ny fahaiza amin'ny tantana no natonga ny euro anankiray amin'izao fotoana izao dia 5000 ariary raha tokony no tokony ray alina ariary zany amin'izao fotoana izao aminao inona marina le fomba fitantanana ary inona le tokony atao ampiaka-danja indray ny vola malagasy amin'izao fotoana izao inona moa ny paramètre nampiasainy filoham-pirenena fixena ny taux de change à 10 000 ariary tokony ho 10 000 ariary paramètre inona ny nampiasaina fa za paramètre économique ny nampiasaiko amin'ny resaka taux de change io 10,000 ariary io io mireflète ny zavatra rehetrarehetra ny taux de change réel ny Madagasikara tsisy intervention tsisy fahaiza mitantana na inona ina satria inona ny antony satria ny taux de change zany dia basena amin'ny arakaraky ny zavatra miditra ao aminao ny devise miditra ao aminao sy ny devise mivoaka ao aminao zay ihany tsika raha jerevantsika ny balance commerciale ataoko teny simple le izy mba satria raha miditra amin'ny lesaka paramètre économique lalina manko ny voaka malagasy mety tsy mahatakatra azy Madagasikara dia nanafatra izy ihany ny teny azy nanafatra vary 4000 tonnes importation du riz 4000 tonnes jerevantsika ny balance commerciale satria filoham-pirenena mahay statistique ny banque mondiale fa nenay moa dia fake ny statistique avoakanay dia jerevantsika ny balance commerciale ao amin'ny banque mondiale na ao amin'ny statistique na ministère de finance na ny resaka note conjoncturelle avoaka ao Madagasikara déficitaire ny balance commerciale zany hoe manafatra entana betsaka tsika noho ny manondrana zany hoe betsaka ny devise mivoaka noho ny devise miditra ka paramètre économique inona nampiasain'ny filoham-pirenena itenenana hoe 10 000 ariary le zavatra tokony 10 000 ariary porofoiny amiko fa tokony 10 000 ariary fa logique économique sy ny paramètre rehetra misy ao Madagasikara dia ny taux de change réel tsisy intervention natao fanjakana na ny ray azy zay aloha ny voalohany indrindra mikasika an'izay faharoa mikasika an'izay inona ny atao ozy ianao teo mba iremédiena nyity zavatra raha mbola tsy favoriser ny production locale raha mbola tsy focaliser tsika hoe aleo tsika anondrana bebe kokoa na mamokatra bebe kokoa atao anatiny aloha mamokatra bebe kokoa dia manondrana raha mbola tsy zay ny ataotsika mbola hitotongana foana io satria tsika zatran'ity mialatsiny ty lalakitaka soa ty dia hoe moramora manafatra aleo aloha anafatra aingany ty anafatra ty efa taona be tsika dia tsy afaka mamokatra vary tompoko tao anatin'ny programme anay misy ny atao hoe riz de 4 saisons zany eo anatin'ny taona ray anao afaka mamokatra vary inefatra fa maninona raha ifampidiniany zany ifampiresahany zany fa tsy anafatra foana raha tsy zay io paramètre io dia mbola hitotongana foana io sandam-bolantsika io favoriser l'exportation sy ny production intérieure miteraka valeur ajoutée fa tsy importation foana ampakoatrin'izay ihany koa ny secteur exportateur amintsika ao rehetrarehetra dia ny vonoana daholo anisan'izany ny lavany tany amin'ny fahatry savany farany teo tena tsy hoe mandohalika ny olona fa tena mandry amin'ny tany ireo mpanao lavany rehetrarehetra teo tsy hitatsonony atao stock mivangongona tsisy maka satria tsisy le politika napetraka dia nanimba n'le toe-karena mihitsy ary eto dia miteny amin'ny filoham-pirenena satria raha mpandroso ny firenena ianao ka ny orinasa ao anatinao no vononao tsisy ny fampandrosoana ara-toe-karena ho hitanao mihitsy na ny ray azy jerevy manokana ny secteur ao amintsika na ny PME zany na ny PMI efa nanao ny GEM groupement des entreprises de Madagascar efa nanao valandresaka momba an'izy io efa nanao zavatra rehetra izy hoe amono anay ty zavatra ty conjoncture misy eto ty
efa nametraka tao anatin'ny Covid ny plan de relance économique nomeko ny tao membre ny gouvernement zany zavatra zany jerevy ny dossiernareo tompo fa aza atao hoe miteny fotsiny de hoe tsy tianay ty zavatra telo niteneniko tamin'izany reo le tompo telo mahasamandra le trois piliers hiditra anatin'ny Covid tsika jerevy reo orinasa atsika reo sécuriser ny orinasa jerevy ny olona aloha amin'ny vatsindro zay nataonao tsy manino fa jerevy ny orinasa ihany koa mba tsy ho very asa reny olo reny faharoa manaraka an'izany alohan'ny hidirana zay ao anatin'ny Covid tsika dia inona le plan de relance eritreretina ho an'ny tokantrano io ho an'ny orinasa io ho an'ny opérateur économique io satria tsy maintsy isy ny vola efa niteneniko tamin'izany reo membre ny gouvernement reo tsy maintsy isy ny vola satria firenena marefitsika tsy maintsy misy miliara io tonga Madagasikara hitatsika iny misy 1 milliard 400 millions fa nampiana tamin'ny Covid reny raha mbola ao anatin'ny Covid tsika efa napetraka koa tamin'izay fotoana izay hoe aoka tsika efa eritreritra sady hiala ato anatin'ity Covid ty de inona orientation économique hoentsika aorianany Covid mbola ao anatin'ny Covid efa eritreritra zany napetraka zany document de 62 pages mena tao amin'ny gouvernement zany fa tsisy narahana satria ny tena zao rizy mirahalahy de teneniko anareo tsara anisan'ny participer amin'ny relance natsona mba ny participer tao anatin'ny Covid ny relance économique amin'le firenena hiasana ty ateo Luxembourg zany de hoy zaho hoe aleo lesony ty fa aleo aloha mba hoentina any amin'ny tanindrazana ary sao Andriamatoa Serge Imbe Jovial dia ilay fampidirana politika be loatra tao anatin'ilay resaka toe-karena no nanimba ny toe-karentsika malagasy zay marina mihitsy zany ampidirina amin'ny politika ampidirina amin'ny politika ane politisiena ane zavatra rehetrarehetra ao Madagasikara ny mpitondra zavatra misy eran-tany tompo ny mpandraharaha tsy tokony anao politika rehefa mandraharaha anao dia eo amin'ny politika ianao dia misy ny conflit d'intérêt foana na tianao na tsy tianao na nanao politika aza Donald Trump hitanao tsara fa ny délaissé mihitsy ny ranona rehetrarehetra ary ny service secret ny FBI dia manara-maso tsara sao dia manome baiko any akolakolaka any izy ho favorisena ny entreprise sy ny karazana amintsika tsy ohatr'izany manohana ny filoham-pirenena opérateur économique androany dia hoe tonga eto izy dia zao dia gedraintsika ty izy le avelon' olona andraharaha libre échange libre rehetrarehetra avelon' olona andraharaha zay no mampandrosany io firenena io raha ny olona ray mandraharaha mampiasa olona ray izy ohatra nampiasa olona roa misy vady aman-janaka velominao io ane ny fampandrosana raha toe-karena ane zavatra tsy sarotra dia investissement rehefa isy olona ampiasa vola avelao izy ampiasa vola rehefa misy ny investissement isy ny création d'emploi rehefa misy ny création d'emploi misy ny consommation rehefa misy ny consommation dia misy ny croissance zay le cycle économique zay fa raha vao tsabanao politika ny any amin'ny investissement dia zany tsabanao politika ohatra nay niteny taminareo teo hoe mitondra ny opérateur énergie solaire tany Madagasikara dia tsabana politika satria misy manimbatsimba ny intérêt politika ny sasany dia zao le firenena délestage aleo ny andraharaha fa aza-pitsabana politika ary eto dia miteny zay nataoko tao amin'ny tambazotra rehetra niteneniko tamin'ny voalohany hoe Andriamatoa Filoha ny zavatra ny fitondrana izay nrodana teto Madagasikara ary eran-tany mihitsy dia ny mandrodana azy voalohany dia ny manodidina satria ireo no mamandalitra anao voalohany maka fotoana anao mba eno ihany ny mpanohatra na 10 isan-jato ny zavatra teneniny aza 95% ario any anaty fako amin'ny poubelle any fa mba raiso ny 10 isan-jato satria firenena iombonana izy ity samy tiany ty Madagasikara ty tsika hotoizantsika ihany ny resadresaka amin'ny androany ity nanatsidika ianao teny ampiandohana fa ianao ihany koa dia mpampianatra ity sehatr'asa anankiray ity nefa dia tena mizaka ny tsiranaina raha eto Madagasikara amin'izao fotoana izao eo ny olany CSS ny olany PAT ny olany mpianatra ny olana ihany koa eny vodivorona amin'izao fotoana izao akoatran'izay ihany koa nefa raha ny vaovao voaray eto ampelantanana dia tsy ampy ny mpampianatra niatrika ny ambina tao anatiny fiatrehana ny fanadinana baccalauréat fa leo mpianatra ho mpampianatra no natsoina anao an'izay itsara ny taratasy mpanadinan'ny mpianatra sy iambina ny mpianatra manahoana ny fahitanao azy ary inona ny vahaolana mahana zany olana rehetrarehetra mianjady eo amin'ny tontolo ny fampianarana izany
Normal aloha raha atao tsirambina fampianaranao Madagasikara satria ina ny antony iny le faresantsika teo tsisy zanaky ny mpanao politika ane mianatra ao Madagasikara tsisy de le zanaky ny vahoaka malagasy no potika ny avenirany sy no aviny zay aloha voalohany indrindra tsy atao mahagaga anie de zao hoe ohatra ny chiffre ny jiramato 1400 milliards d'ariary dia avy eo a 15% na 20% fotsiny no misehatra ny électricité zay koa io fanabeazana io raha jerevanareo tsara ny budget de l'éducation nationale raha jerevanareo tsara ny aide internationale mikasika an'io fampianaranao Madagasikara io anisan'ny ministère mahazo vola be indrindra nefa ny résultat zéro zay le zavatra hoe urgence important dikan'izany tsy mipetraka le politique éducative za ty lazaiko aminareo milala tsara tsy teny an'le anaran'olona fa za mihitsy nanao sosikevitra hoe mba mpampianatra ihany ny tena rehefa mandalo aty Madagasikara dia ampianatra gratuit na ny amin'ny université zany na ny amin'ny université privé na ny amin'ny ampianatra gratuit hitondra ny traikefako amin'izany fampianarana zany ampianatra gratuit ho an'ireo tanora tsy azo atao zany tsy azo lava misy procédure betsaka zany tsy maintsy miala rity de vao validen'ny ministre de vao makarivaka olona efa an'le tanananao ampianatra gratuit anao zay ny zavatra misy zavatra ny ainako zany faharoa manaraka an'izay ny resaka baka teo anao tsy manintona olona tsony ao Madagasikara ny fampianarana tsy manintona olona tsony za teneniko amina satria na tsy manintona olona azy satria na ny karamanao mpampianatra azy iza tamin'ireo mpanao politika ireo tsy nandalo tamin'ny mpampianatra iza tamin'ireo miaramila ireo tsy mandalo mpampianatra miaramila ny be karamana no ny mpampianatra iza amin'ireo polisy ireo tsy nandalo mpampianatra iza tamin'ireo gendarme ireo tsy nandalo mpampianatra ary iza tamin'ireo ministre sy député ireo tsy nandalo mpampianatra nefa dévalorisena ny mpampianatra zavatra teneniko anareo fotsiny ity mpampianatra école primaire sahala amin'ny hoe EPP-ny amintsika au Luxembourg 4000 euros ny karamany par mois zany hoe consacré ny heriny rehetra consacré ny amin'ny fampianarana manana ny tampo-karama mahavelona sy ameloma ny vady aman-janany izy dia ny heriny rehetra zany ataony eo amin'le fampianarana ny ministera koa manampy azy eo amin'le programme éducatif rehetrarehetra sy ny karazana ahafahana mampitombo ny mpianatra sy manome fananita-tsaina n'ireo mpianatra ireo fa any amintsika tsy manintona tsony zany na le olona hiditra mpampianatra izy satria misy concours na misy ana ministera mba azo karama kely isam-bolana fa demi journée izy ao ampianarana demi journée izy mandeha ana tanimbary mandehana ane nareo any Antsalova faritry melaka iny mpampianatra manao zany maraina izy eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 10 eo izy mampianatra de veo izy mandeha mamboly vary ana tanimbary avy satria le karama tsy ampy voalomany zay le zava-misy de inona ary ny politika mila piaritsika fa atsika manarina zay rehetrarehetra zay mba tonga ny tontolo ny fampianarana mahasehatra eo amin'ny tokony isy azy fampianarana aza atao quantité fa ataovy qualité aloha zay rehetra tsika rehetrarehetra ny fandimby teo filohampirenena ny fandimby teo de manao karazana concours mihitsy tamin'ny andronay napiditra 40 000 mpampianatra zay tamin'ny andronay napiditra 100 000 zay am'izao zay mampiditra 200 000 tsisy formation ireo mpampianatra ireo zany hoe le qualité ny fampianarana mihitsy ny tseo tsy suivi ireo mpampianatra ireo tsisy évaluation zany ny dikany dia ny eo le nitenenitsika teo le tampo-karama tsy ampy ho an'ireo mpampianatra ireo dikan'izany hoe fialokalofana fotsiny fa okajanona ny atao hoe recrutement quantité fa oka itsika ifocalise amin'ny qualité maro ny mpampianatra ao Madagasikara ampanao formation ny budget tokony recruter vanao stoppeve 2 ans 2-3 ans ny recrutement ny mpampianatra de le efa ao anatin'ireo titularisevy reo anatin'ireo le budget 2-3 ans afaka anaovanao tsara ny formation n'ireo mpampianatra ireo
à haut niveau afaka anaovanao suivi évaluation azy mba ho mpampianatra de qualité 2-3 ans zay koa afaka ihany koa tsy zay ihany ny vitanao fa afaka anondrotanao ny karahamandreo mpampianatra stop eo 2-3 ans zay le politique napetraka politique éducative tamin'ny programme ana programme ana fimary mialatsiny fa hitaro kely le zavatra sahala le resaka sécurité any amintsika ihany zavatra teneniko aminareo le 1500 isan-taona ny gendarme recrutena 1500 isan-taona ny police recrutena ao ny miaramila sy ny karazana zany hoe ataontsika hoe 4000 isan-taona nefa ny dahalo tsy miena ny sécurité vao maika manahirana mivoaka amin'ny enina ny tena dia efa matahotra aloha hijana ato trano tsisy corrélation mihitsy le zavatra le politique napetraka ny fanjakana mihitsy zany misy olana amin'ny lafiny rehetra zay le teneniko teo hoe secteur rehetra ampanina ny Madagasikara fa mila mametraka ny priorité important sy ny urgent mifandraiky amin'izay resaka ao izay indrindra Andriamatoa Serge Imbe Jovial amin'izao fotoana izao dia isan'ny tena manana olana ny tanora indrindra amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny asa maro ireo tanora mahavita fianarana nefa tsy mahita asa na mifanaraka amin'ny diplôma na tsy mahita asa tsotra izao ihany koa mety manamba olana ve ny afima manoloana izay resaka fampidirana ny tanora amin'ny sehatry ny asa izay satria dia maro ihany ireo isan-taona no tanora no tonga eo amin'izay sehatry ny asa izay nefa lasa tsy mahita asa na tsy manao asa mifanaraka amin'ny diplôma ananany zay le orientation misy ifandraisana amin'le système éducatif ateo ihany zay le orientation tsika mihitsy no efa tsy araky ny tokony ho izy inona moa ny fianarana 80% ny fampianaranao Madagasikara any amin'ny DEGS daholo jerevy tsara DEGS droit économie gestion sociologie avy eo 80% ary amin'io 80% 60% amin'io gestion daholo misy ny université privée misy ny université mpanjakana misy ny école privée ena kelakela trano rehetra any hitanao école privée daholo déconnecté amin'le réalité misy tsika satria formé gestionnaire atsika formé comptable atsika formé an'izao tsika fa nombre d'entreprises créenao tsy mifanaraka amin'le filana ao toerana secteur porteur tsy eritreretina tsy envisagena amin'ny resaka information technologique misy fa ny olona manao programmation zany mbola tsy betsaka ny école manao an'izany any amintsika any ary za zao dia contact misy mpianatra anankiroa hitako tamin'ny mialatsiny ramanonina tamin'ny Orange sitiny Orange Omaly mitady fanampina izy ireo satria andray anjara amin'ny concours any Maroc amin'ny resaka robotique za zao secteur porteur dia nitady contact an'izy ireo hoe mba misy anjara boriky hoentiko an'ireo tanora gasy reto roalahy hitako le invention zany zao tsy orienté ny fanjakana tsy vakiany fanjakana aloha ary zay eo amin'ny afimady nametraka an'izay mihitsy zay le antsonay hoe fonds de relance économique napetraka aina io hoe fonds de relance économique io ifavoriser ny tanora zay moa nataon'zareo fiarina amin'izao le izy napetraka itao programme na io fonds de relance économique fa tsy hain'zareo ny nanao azy io fonds de relance économique io tompoka dia fampiasam-bola ho an'olona anorina société anorina asa na idévelopper na société efa misy izy fa idévelopper ny activité mba hahafana mampandroso économique de 3,5% taux an'izy io fa tsy zava-misy amin'izao fotoana izao fa tsy misy amin'izao fotoana izao hoe 15% 20% any amin'ny microfinance rehetrarehetra any sy any amin'ny banque rehetrarehetra any ary nahita zay tamin'izany fotoana zany ny partenaire hiaraka amin'izy io à 3 milliards jusqu'à hauteur de 3 milliards ny financement di 3 milliards de financement io 2% ny rémunéré les fonds de relance économique azy de 1,5% zany 1% frais de structure les fonds de relance économique de 0,5% iny bénéfice iny le fonds zay ma 3,5% napetraka zany satria mifandraiky ireo zavatra rehetrarehetra ireo ny fampianarana préparer un porteur d'avenir secteur d'avenir sy ny famoronana asa amin'ny anaran'ity fonds de relance économique ity zay anie ny programme anasa efa napetraka azy
Iany tompoko efa ndresaka tontolon'ny fampianarantsika teo dia ivadika eo amin'ny tontolon'ny fambolena sy ny fiompiana efa natsidika eo teo ihany moa fa efa nanana programa nasy ianareo izay amokatra vary ny-efatra eto Madagasikara efa nisy fifampiarana teto Madagasikara ve izay atetika asanareo izay sa mbola nijanona antaratasy fotsiny ihany dia tapaka ihany koa nandritra ny filan-kevitry ny ministra tapabolana teo eo izay fa ho averina ny ebovima raha tsy ahivina tamin'izany fotoana izany izay nampirongatra ny asan-dahalo tamin'iny faritra atsimo iny manahoana ny fahitanao an'izany rehetrarehetra mikasika an'le fambolena le niteneniko anao teo hoe efa natao ve izy io 2016 zay nanao andrana n'izy io niaraka amin'ny technicien satria izy io technique norvégien dia tamin'ny 2016 zay ane natonga ny programme nasanay ne tsy programme nasan'ny foroporonony fa zavatra ny analysena secteur par secteur ary ny programme nasa raha vao tsy mamaly ny filany ianao voalohany indrindra ary tsy mahita financement anaty aterahanao azy dia lasa blabla fotsiny fampanofisana fotsiny niara-niasa tamin'ny norvégiane zay tamin'izay fotoana zay tamin'ny 2016 ary nanao test misy test efa natao ary hita fa nahitana vokatra le zavatra ary zareo aragaga mihitsy hoe le taux na ny taux d'humidité any tanitsika le sol gasy tadiavin'le zavatra na ihany koa ny qualité ny le sol qualité an'le sol anaovana an'le izy nefa nahitana résultat fa ny zavatra tadiavina fotsiny anaovana azy dia en grande envergure zany hoe vraiment hoe tena midadasika tany midadasika sy ny karazany ary fahita iny zany tany amin'ny faritry any Ambatoboeny Marivoay sy iny anaovana an'le test dia zany hoe tsy maintsy misy fiarahana miasa amin'ny fanjakana satria misy tany communal ao misy tany mpanjakana ao tsy maintsy satria dia hectare maromaro anaovana azy mba ahitana vokatra tena tsara objectif tamin'izay fotoana zay hoe 2 ans et demi raha manao an'ity 4 saison ity nefa risa taona ity tsika tsy manafatra ny 7000 tonnes intsony afaka le nataony filohampirenena ny teneny filohampirenena tao tsy manao an'iny intsony tsy 2 ans et demi zay ny objectif tamin'izany fotoana zany ary zaho tsy mba ina moa ty tsy mba hoe tia tena fa ny firenena no jereva natolotra daholo koa zany fitondram-panjakana zao le zavatra reto fa le izy moa avy aty amin'ny tena dia tsy mety mikasika an'le programme momba ny resaka ovy teo efa naneo ny heviny tany atsimo nisy fikamanana avy tany atsimo ny mpanao politika sasatsasany re olona efa hitatsika ny tantara aoka jerevantsika ny tantara tsy nety io zavatra io taloha tany nampirongatra ny dahalo sy ny karazany dia ho averintsika indray ve izy io ampirongatra ny dahalo zay lo voalohany indrindra ny étude ihany koa jerevinareo tsara fa ny ministère ny fambolena sy fiompiana namoaka an'izay étude zay tamin'ny 2022 izy zay ny teny hoe raha zao no mitoy dia ho lany tamingana ny omby eto Madagasikara zany hoe tsy maharaka tsony zany ny produit ka rehefa tsy maharaka ve le omby dia mbola ondranao indray tsy mba hoe inona ny teknika ampandrosoana mba ampivilarana ny fiompiana ato anatiny mba hisiny le taranaka maro amin'le omby sy ny karazany efa ianao ihany ministère ihany mamoaka hoe mila mitandriny tsika amin'ny famonoana omby sy ny karazany satria raha zao no mitoy dia ho lany tamingana ny omby eto amintsika dia zao indray dia contraire an'izay hoe ny atao inona efa tsy haiko tsony efa very amin'le politika mpanjakana Ararotiny ihany Andriamatoa Serge Mbe Jovial mifandalovanao eto amin'ny plateau an'ny fahitalavitra 24 amin'izao fotoana izao isan'ny miteraka olana ihany koa ny resaka fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany eto amintsika amin'izao fotoana izao satria herinandro vitsivitsy lasa izay dia nisy ny olana teo amin'ny QMM any Fort Dauphin any amin'izay resaka fitrandrahana izay efa taona maromaro ihany koa no mametraka olana ny momba ny resaka fitrandrahana amin'ny base tuliara eo ny olona manohitra ny fitrandrahana izay any base tuliara izay misy ihany koa ny manohana an'izay resaka fitrandrahana base tuliara izay inona ny vahaolana hitanao mampahay toe-karenanao amin'izay resaka fitrandrahana ny arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara izay satria dia kely ny tamberim-bidy miverina aty amin'ny firenena malagasy ka isan'ny mampitaraina ny olona maro amin'izao fotoana izao momba izay fitrandrahana lehibe eto misy eto Madagasikara izay zay le olana zay nitenenao farany teo zay le tamberiny tsika firenena nomen'Andriamanitra fahasoavana io sous-sol tsika rehetrarehetra io dia tena arena ao anatin'izy io areto mialatsiny manonona ny anarany na io aza ny zavatra tsy fitafita-kevitra na ohatr' zany
mialatsiny andeha matoa ministra teo aloha roa andro moa izy ministra Brice Radinasolo nanao étude momba ny sous-sol any Madagasikara fatany daholo any momba ny mikasika ny sous-sol any Madagasikara docteur Brice misaorana azy zany firenena nahazo fahasoavana isika fa le problème dia tsotra tena ianao ny QMM tena ianao ny base toliara le olona ny ary tsisy firenena fandrosoanao zany raha ohatra ianao ka manana ny sous-sol anao tsisy firenena hoe itena manana ny sous-sol koa dia aleo tia tory ato fa aleo zay ahantra eto tsy zaranao ary anao hoe manana ny sous-sol anao dia exploitenao sous-sol anao mpandrosoana ny firenenao fa le olana tsy any ny zavatra rehetra eto amintsika ny contrat eto amintsika tsy zavatra ifanarahana eto amintsika ny tena QMM ianao to flou daholo firy moa ny parany fanjakana amin'ny QMM zay le olany firy ny parany fanjakana amin'ny QMM io tsy fantatry ny vahoaka malagasy zany ary na 1% aza miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana nefa ny sous-sol anao ny exploiten'le olona base toliara ohatry zany aoka antsika hitandrina tsara fa io base toliara io fasika mainty io dia tadiavina eran-tany fa aoka atsika hiady ny anjaratsika raha mandeha any Chine ianao teneniko aminao tsara zany raha misy société étranger any Chine mi-exploiter zavatra amin'ny sous-sol chinois 51% na mitondra vola miliara eo anao 51% dia hoandry zany ataovy mangarara zay zavatra afahantsika mampandroso any Madagasikara dia eo le tamberiny ihany koa any amin'le faritra le décentralisation hidirako zay satria normal raha ny toliara tsy manaiky an'le zavatra satria hoaiza le vola avy eo filohampirenena moa dia niteny mihitsy hoe inona moa ny décentralisation tadiavinareo fa nanao école any nanao hôpitaly any zany ve ny décentralisation tompoko zany ve ny définition ny décentralisation hoe autonomie budgétaire autonomie administrative autonomie politique fa afangaron'ny filohampirenena le atao hoe déconcentration fanampariam-pahefana fa tsy fitsinjaram-pahefana tsy nanao décentralisation io filohampirenena io zay efa nilazaiko foana tsy nanao décentralisation aka-agrement ny mpanao exploitana vany any amin'ny faritry sava mbola mandeha ty ministère ao Antananarivo zany ve ny décentralisation amoaka volana ny commune any Ambatoboeny ivangalana imprimante ohatra na zavatra hafa dia mbola mangataka ny Antananarivo zany ve ny décentralisation dia zay ny mahatonga ny sous-sol io ny tsirairay matahotra an'izy io satria tsy ampandrosoana hitatsika ny QMM hitatsika ny Fort Dauphin mahantra ne Fort Dauphin nefa ao amin'ny sous-sol-ny ao exploiten'olona fotsiny tsy hita le vola nanamboarana ny lalany aza nanamboarana an'izao aza ataotao fotsiny ny lalana eo amin'ny vilavilazy matetika eo maty daholo le mpanjony rehetrarehetra sy ny karazany satria misy empoisonnement kono le rano avariny QMM ao amin'le ranomasina ao amin'le rano anjonony zareo nefa tsisy fanampiana tsy hitan'zareo le volan'izy io ka mifandraika zay zavatra roa zay décentralisation tena izy sy ihany koa ny mangarahara eo amin'ny fitrandrahana ny arenatsika misy ao amintsika ao fa lavalava ihany Andriamatoa Serge Mbe Jovial zay resaka nataontsika teo izay alohan'ny amaranantsika mety misy ve ny afatra na teny tianao ampina manoloana zay resaka rehetrarehetra efa nataontsika teo izay misaotra betsaka nareo miralalo nanasa misaotra ny teknisiana rehetrarehetra misaotra antsika ilay tokantrano ihany koa nanaraka betsaka tokoa zay voalaza teo zay dia eto dia miantso ny mpanao politika aloha akatoky ny fifidianantsika aoka atsika reto tony ifandinika eo ambony latabatra na ianareo eo amin'ny fahefana zany na ny tsy eo amin'ny fahefana na ny mpanohatra zany na iza aoka andinika amin'ny fomba objectif mba ahafahantsika mikarakara fifidianana madio mangarahara ekeny rehetra mba tsy hisiny korotana tsy hoe maniry an'izany ny tenanay zay aloha voalohany indrindra ny faharoa manaraka an'izay dia idirako ihany ny kabarin'ny filohampirenena teo olon-dehibe izy filohampirenena filoha malagasy rehetra aoka izy no initiative an'izay fihaonam-be izay ary fihaonan'ny mpanao politika rehetra zay
Entiko ihany koa dia aoka re tompoko anisan'ny zavatra efa niteneniko tsy ho politizena ny tafika. Ary ianareo tafika aoka tsy hanao politika. Tsy andraikitrareo zany. Aleo mpanao politika zay mpanao politika hanao politika. Fa ianareo afa ny andraikitra ankino ny vahoaka malagasy aminareo. Fa tsy any amin'ny politika no andraikitra tokony hisy anareo. Zay no amaranako azy ary aoka ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra andinika tsy hamakafaka satria taona eo anatin'ny tournant tsika zao. Zay nga maniazo tenenana azy amin'ity taona ity na amin'ny taona ho avy na amin'ity taona ity anorona no avy n'ity Madagasikara ity. Aoka tsika samy eritreritra ny tsirairay avy andinika hamakafaka izay zavatra rehetra voalaza. Tsisy fanaratsiana, tsisy fankalana fa firenena iombonana samy tia an'io Madagasikara io izay mety ampandrosoana an'io Madagasikara io dia hitondra sosikevitra. Misaotra betsaka atsika rehetra, misaotra betsaka anareo amin'ny M24 ary misaotra ny vahoaka malagasy tsy akanavaka rehetra tompoko. Ankasitrahana feno ianao Andriamatoa Serge Imbe Jovial filohan'ny antoko AFIMA ny vahiny tato anatin'ny fandarana 20h15 teto amin'ny fahitalavitra 24. Ya, makasitraka anao ihany koa Zorakotondrina niaraka nametraka ny fanontaniana nafana nanazava ny sainy malagasy rehetra tany tokantrano tany tao anatin'izay resaka natao rehetra teto amin'ity toerana ity zay ankasitrahana ihany koa ny vahintsika na dia any ampitan-dranomasina ary dia nanana fandavatena napita hevitra nandroso sosikevitra mba ho fanavotana an'ity Madagasikara ity io ihany koa isika rehetra tany tokantrano tany zay naharitra hatramin'ny farany nanaraka an'izao fandaharana izao ankasitrahana eram-posy iratsaina ianao dia mametraka ny veloma mandrapitava amintsika rehetra indray ary tompoko. Veloma tompoko. Misaotra tompoko. Veloma tompoko.